Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny alahady teo kosa ny fankalazana ny fahafolo-taona ny ara-miasa teo amin'ny mpitandrina laza sofo Rakotondranaivo sy ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Martiora fotoan-dehibe izay nanolora ny fiangonana ny fankasitrahany sady mofo ny mpitandrina. Mbola tiana Rarivison no mitondra ny andindininy. Taona miavaka ity taona 2024 ity ho an'ny FJKM Ambodifahitra Martiora satria dia fotoana rososona no ankalazaina. Andany ny fahafolo-taona ny fiara-miasa teo amin'ny fiangonana sy ny mpitandrina ao an-toerany. Ankilany kosa ny 10 taona nampitandrina ny Pasteur Lazaso Rakotondranaivo. Tamin'ity andro ity dia nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay fankalazana izay ka ny birao-piangonana nitarika ny fampivavahana ary ny président synodaly kosa no toritenin'Andriamanitra. Ho fanamafisana ireo kristianina sy ny fanolorantena no an'Andriamanitra ihany koa dia nisy ny fanolorana ny sakramentan'ny batisa tamin'ity andro ity. Amin'ny fotoam-pankalazana tahaka izao moa dia misy hatrany hira faneva ary norain'ny mpitandrina mianakavy niaraka tamin'ny antoko-pihira fanely Martiora izany hira faneva izany. Tamin'ity fanokafana ity ihany koa dia fananeho ny fankasitrahany sady ny mpitandrina ny fiangonana ka nanolotra fanomezana azy dia ny vata fampangatsiahana lehibe izay mitetina 4 alina ariary natolotra tamin'izany. Mbola isy ny fanomezana lehibe ka sain'izy ireo atolotra eo anivon'ny fankalazana. Tsy fanana moa izao fankalazana ireo ratsy amin'ny volana Desambra. Ny fiara-miasa ny mpitandrina sy ny fiangonana dia baikon'ny Kristy tokoa satria ireo rototareo no miara misalaha amin'ny asa fitoriana filazantsara amin'ny asa vavolombelona samy hafa. Isaoran'Andriamanitra ny nahafahana natanteraka izany teto Ambodifahitra nandritra ny folo-taona. Ary ny fanokafana izany fankalazana izany dia hanehoana irotota izay mpitandrina sy ny fiangonana ny fankasitrahana n'Andriamanitra no ny fitantana ny fiainana rehetra. Ary ihany koa hanehoana fifanohanana, hanehoana fiombonam-piainana ka ny fiangonana ezaka aneho izany ary mpitandrina ihany koa dia miezaka aneho izany. Mitohy hatrany moa ny asa samy hafa eto anatin'ny fiangonana satria na eo aza ny fankalazana dia tsy manakana, tsy manelingelina ny asa fitoriana filazantsara izay efa ataon'ny fiangonana hatramin'izay izany. Mitohy ny asa fanamboarana ity akany ity. Araka ny fahandaram-potoana mahazatra Ambodifahitra ihany koa dia anatanteraka ny voka-dehibe ny fiangonana amin'ny alahady 20 Meo avy izao ka hanmanana izy ireo sahady ny hitaranaka Ambodifahitra tsy ankanavaka.